sitrapon'Andriamanitra. Izara ten'Andriamanitra mampafantatra hoe inona no sitrapon'Andriamanitra. Zay indray jerentsika ao anatin'ity vidéo ity aza miala ary manasa anao hanaraka an'izany hatramin'ny farany. Fahamerantsika rehetra tompoko tonga soa anatin'ity vidéo vaovao ity minao fa salama tsara ianao tahin Jesosy manokana tompo. Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Misy ten'Andriamanitra vitsivitsy reto mampafantatra izany. Voalohany, o Jesosy ho tonga any ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-dany. Mateo 4:9-10. O Jesosy fa izao ny sitrapony raiko dia ny azahoany izay rehetra mino ny zanaka ka mino ny fiainana mandrakizay, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Jaona 4:9-7. Hoy apôstôly Petera, ny tompo tsy mahela ny teny fikasany araka ny ataon'ny sasany ho fahailany, fa maharo-po aminareo izy ka tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Petera 2:7-7. Hoy apôstôly Paoly, fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hahamasina anareo ifadianareo ny fijangajangana. Tesalonianina 1:4-7. O Jesosy, tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra ny fanjakany lanitra, fa zay rehetra manao ny sitrapony raiko zay any an-danitra. Mateo 7:1-2. Hoy apôstôly Jaona, fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo, ny filany maso ary rehaka momba an'izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa amin'izao tontolo izao. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Jaona 1:2-7. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, milike sy micommente sy mipartage dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao hisabonina amin'ny page dia mamay fotoana antsika amin'ny herin'ny YouTube indray veloma toa.